Araky ny anarany dia zava-baovao indray no entin'ny Institut supérieur des paramédicaux novateurs de Madagascar na ny ISPN MAD dia ny rafitra semi LMD izany noho ny tsy fahafahan'ireo mpianatra manao ny fikarohana ny tokony ho izy no nahafahan'ireto sekoly ireto nanolotra ity karazana lalam-piofanana iray ity zany rafim-piofanana no marimarina kokoa mba arahan'ireo mpianatra. Noho ny tsy fahampian'ny fitaovana ahafahan'ny mpianatra manao fikarohana mitotaly 2.3 amin'ny ora ianarana tarin'ny rafitra LMD dia ny rafitra semi LMD no ampiarin'ny Université tsy miankina INSPN MAD. Rafitra semi LMD izay nambaran'ny filotale generalny INSPN MAD fa ahitan'ireo mpianatra tombony. Tokony menan'ny ray aman-dren'ny mpianatra zany amin'izao fidirana atao hoe système novateur vaovao zao indray dia système semi LMD zay ampandrindrana ny système classique de formation toelomo fototra ny pédagogia sy ny système izay andraisan'ny mpianatra sy ny mpampianatra eo amin'ny famoronana ny lesona sy ny fikarohana isan-karazany ampandrosoana ny fiarahamonina dia tsotra voalohany dia voamaika hiakatra ny faripahaizan'ny mpianatra. Faharoa manaraka an'izany dia azo tanterahana ny fahazahoana diplôma maro eo amin'ny spécialité maro ary ny fahatelo dia voamaika dia tsaratsara kokoa ny politika amin'ny ady amin'ny tsy fananan'asa sy ny zara raha miasa eto Madagasikara zany hoe ho tanteraka bebe koa ny politika ny chômage zéro. Ankoatr'izay dia voalaza ny nandrisy ny fampiatsona mpanao gazety omaly fa atosika kokoa ny lafin'ny fikarohana eo anivon'ity université ity. Otokanana raha-pitso arak'izany ny Centre d'études et de recherche appliquée en sciences sociales et paramédicales izay ao Ambatroka. Arak'izany dia manamafy ny fampandrosoana ifotony na développement communautaire ihany koa ny INSPN MAD amin'ny alalan'ny hetsika eny anivon'ny fokontany toy ny eny Tsiadana. Ampatsiahivina fa ny INSPN MAD no any Université tsy miankina manana ary mampianatra ny politika atao hoe zéro chômage.